Sehatra ny zavakanto kosa indray nandalo fotoan-tsarotra ny sehatra ny zavakanto teto Madagasikara nandritry ny taona lasa indy. Ny mpanakanto Ramafadraona moa no namintina fohifohy ny sehatra ny zavakanto ao anatin'ny taona 2024 iny. Ho azy zava-dehibe ho an'ny mpanakanto ny fidirana amina taona vaovao zao satria fanantenana lehibe no tazana manangasanga rehefa vaovao tahaka izao ny taona. Ny zavatra azo lazaina angamba aloha tsy zahary fa ny malagasy iray manontolo ohatran'ny hoe nanity fotoana sarosarotra ihany kanefa taona fa ety miakandrefa mbaravarana izy tsika rehetra amin'ilay izy ety miakandrefa mbaravarana zany hoe ny ranomaso dia mety ny korina mety isy kanefa tsy hoela dia misolo falifaliana kandratsy rehetra davela le 2015 zany andra irariana mba hitondra hery tanjaka fahasalamana hoan'ny fianakaviana sy mpianakavy rehetra ny malagasy iray manontolo zany hitondra fanantenana zany betsaka ny zavatra Andradraina zany hoe ny tena moa fa lehibe fa lehibe fa ireo le zaza ny mpianatra ny tanora tsy miasa ireo mahantra sy ny andreo tokony jereny fanjakana toko masy mihitsy ireo a tsy atao ambany masy tsy hita fa tena tokony atao akaiky de akaiky mihitsy zany a zay mba fiandrandrana raha mijery avako n'izao fandehandeha ny zavatra aloha de ohatrany hoe misy fanantenana ihany fa zay ho atao indray rehefa tena ampianaza tsy fantako hoe miova ve misy sa tsy iova